Akory daholo e! Mbola tsara atsika jiaby e! Akory zany fahatezerana e! Tezitra daholo va? Hany ka tsy izany va? Marina zany! Atsy izany va? Marina zany! Alefa fa miandry tsika, alefa. Miakatra sady manao zen manao abonnement no mametraka edy sy ny anina fa ça va, monsieur Fleury? Bon. Monsieur Fleury, il fait aller, hein. Il est un peu comme vous, on va dire. Bonjour, cousine. Bonsoir, cousine. Bonsoir, monsieur le ministre. Ah, ça va vite, ça monte vite, hein. Bon, ok, on commence. Mipotratrika tsika menakavy. Mbola tsy tafala ny volombava sy ny rehetrarehetra. Izy ty zany de ohatrany tonga de rapide be zany de lasa fotsy. Aza manany any rangaha. Inona ary ty tiritsy ty? Sareo matoko tena tsy nampoziko ity zavatra le izy akory. Le raha. Zany ny ato. Ary andraso jeretsika koa ny ato amin'ny YouTube a. Ny ato amin'ny YouTube koa de mbola tsara akory daholo. Alefa daholo ny fahatezerinareo de efa vonona i-encaisser azy eto. Zao a. Aiza re zany nanomboka azy e? Zay ny tena mahenjana an'ity le hoe za zany raha vao manao draft zany hoe manao pense bête zany de tsy ho tafavoakako zay le fandarana. Fa ny ato amin'le fanombohana azy ny base. Ka raha vao eo amin'le fanombohana iny izy ny tsara de tena vitako tsara. Zao ary ndao ary. Zao a. Misy zavatra zany a tsy azo sangisangiana. Ary ny problema de zao. Mampiasa réseaux sociaux daholo ny rehetrarehetra. Rehetrarehetra hoa eny fa nahatrany amin'ny dadabe ary am'zao. Za aloha mbola tsy dadabe. De mampiasa réseaux sociaux. Facebook, LinkedIn, PDB. Reo zany no malaza atsiny. Fa zao, ny mpanao politika malagasy tena tsy am'fazy mihitsy am'le resaka réseaux sociaux sy ny resaka numérisation. Tena ohatrany tsy azony dralà ny dikan'le izy a. Kamika very ao anatrehany catéchisme leroa. Inona tiako tenenina? Rehefa rarina remarque nareo a. Rehefa avy nanao sondage ahako namoaka ny sariny Ajo, Andriananarivelo, Andriamatoa aloha asiana zay, sy Ramatoa, Rena Rakotomanga ary ny filoham-pirenena Mikael Randrenindrina. De beda be mihitsy ny tezitra. Sondage ino a. Tena natsapako zany hoe fa tian'ny olona maro lay filoham-pirenena ary tena saro-piaro am'le filoham-pirenena ny olona. Nanao sondage indray ahako amin'ny alalan'ny hoe dokafako indray ary narovako le filoham-pirenena. De ny zavatra tsapa tao anatin'izay betsaka mifaly fa ao anatin'izay fahafaliany zay de manome soritra hoe
mbola fragile ary mbola tsy tena lalipaka sy hoe mipetraka tsara amin'ny fototra tokony tena izy le fahatokisana an'le filoham-pirenena vaovao Joseph hoy a de à travers zay le sondage anako zay no nanaovako ny ajusteko ny éditorialako de nomeko ny force rehetrarehetra ny argumentaire rehetrarehetra andriamato ny filoham-pirenena zany entre autres ny hoe tiany vahoaka ianao ka ny fanapahan-kevitra ao ihany atao satria ny vahoaka no nanandrandranao teo adinoy ary aza mieritreritra kory an'ireo mpanao politika zay manodidina anao zay miteny hoe higrevy zay aloha azava ny resaka raha tsy merina no ataonao premier ministre higrevy zay raha tsy merina no ataonao premier ministre de nomeko teto mihitsy ny argumentaire rehetrarehetra samina enonareo ary nareo ragaga ary niova ny ligne éditoriale Ankiarakotomala fa lasa milahatra amin'le filoha indray izy ary manapy an'le filoham-pirenena satria izay no tediavin'le vahoaka zay no tediavin'ny vahoaka hoe tsara io filoham-pirenena io mety aminay io filoham-pirenena io fa mametraka reserve le vahoaka le mpanao politika miaraka aminy kosa tsy tafa farafahakeliny any amin'ny 70 isan-jatony any tao anatin'izany sondage zany no miteny hoe ny atahoranay de ireto voatoro manodidina azy fa le filoham-pirenena indrindrindrindra izy mivady de hita fa olona tsotra izay éditorial indray no narahako ary nanaovako ho fiarovana sy fanazavana mendrika tsy mety ho an'le filoham-pirenena tsy hanombana zavatra mba tsy hisian'ny zavatra potika vo mivoaka le hoe hiverina higrevy zay raha tsy merina no tonga eo de hoy a tam'izany hoe aza matahotra an'izany ianao andriamato filoha fa ireo olona miteny anao reo ne tsy mazaka olona misy tompony ny fampidinana olona eo Analakely eo misy tompony io tsy tonga ho azy any ambadika any am-pifenana any zao ndia kapisily ny Korotamby vo tonga say hoe takizay etsy ny ady amin'ny Fleury Rakotomalala fa hitanareo tsara mihitsy angambany hoe avaizany angian'izany Korotamby avaizany angian'izany atao hoe kapisily hitanareo tsara ny tediavan'ny vahoaka hoe Korotamby bomby lasy bomba ny afiny zany hoe misy porteny zany ty fandarany ty ary tsy maintsy ary niteneny foana hoe moi je suis pour le vahoaka je suis pour personne je ne suis pas pro quelqu'un ou pro an'izao tsy any fa tamin'ity nay mitorako ty zany tena oza hoe ho simba bonheur ty zavatra ty fa alao tena mena ny argumentaire rehetrarehetra le filoham-pirenena hoe ianao rangano lehiben'ny vahoaka ary tiany vahoaka ianao azonao atao mihitsy minorer andreo hoe non na nisy ara nanome vola tamin'ny fanaovana ny tolona ne vous soyez pas redevable samy manana mamay azy ny rehetrarehetra ny ianao ny tanindrazana zany no teneko Fleury Rakotomalala koa ne nanome koa ne zay e fa jamais on a exigé monsieur le président tsy maintsy ty nataonao tsy maintsy zao nataonao
fa voana ianao an'izay a zany a de ozy zaka hoe hitorona vinaigre ty revi ty eo mahatonga an'le tsy am'fazy le rony le mpanao politika zany fa ny filoham-pirenena miaramila tsy mahay politika izy tsy mena tsiny izy aloha atreto ho azavaiko makony am'izay avy eo tsy am'fazy le rony zany amy zavatra atao adin'le rony mihitsy fa am'izao fotoana zao ny resaka réseaux sociaux de matanjaka be ary rapide be tonga de mivoaka avy hatrany rapide be hoe iza le premier ministre avaiza le premier ministre za zany tsy afaky hiteny mihoatra ny tenenin'ny olona fa indramiko ny tenin'ireo vahoaka reo le lazaina fa 6% zany ho ny sasany teo aloha indramiko ny teniny ary entiko hoen'ny mare sy maheno hoe tezitra ary tena taona ny tenin-dratsy zara tena hoe tsy s'impliqué eny e s'impliqué za satria tsy afenina fa nisan'ny tena hoe avatiny ny ange amin'ny FDB amin'ny hoe départ anao ry Andry Rajoelina fa misy olona de nasany miantso anao hoe fitahanao zay monsieur Fleury Rakotomalala fitahanao zay fantatrainao fa manana teny ary afaka miteny ozy ny lehibe anankiroa ny antso ao misy soratra ao ny fantelo nanoratra ka nahoana zay de nampidirinao akizy ohatr'izao de ozy za hoe mialatsiny ao za tsy manana toana de bitika kely akory ary za afaka mipeger am'izao zavatra mitranga zao fa tsy manana ao zany ny zavatra nataoko a de zao hoe monsieur le président ialao zany cause vrai zany fa tsy mety zany ary ampidiry ireo mpanao politika reo de tsy mahazaka olona eo fa raha mahazaka olona ao efa ela vita i Andry Rajoelina teto am'ty fandaharany ty ny tenenako aho hoe am'ty ray manotorako ty teny vahoaka ny anao azy sanaparaty fa ny adiniko ny adiniko de hoe isy olona hijapy rehefa vita ny filma satria efa ny tena hoe ny miaramila sy ny tafika ny zandary mety diako fe manara-pandraitra ny teny an'izay a rehefa marotsika eny Ankiandra de manaraka atsika reo ary namafisiny rahalahy Lilson no teneniko adinondralahy fa reto mpanao politika zany reto voatory manodidina ny filoham-pirenena dia ohatrany hoe ray masoandro de vita an-dralahy na tonga an'le filoham-pirenena ho jamba tao ary tonga de voafitaka ny olana de zao ny filoham-pirenena tsy mpanao politika am'izao ary milaza mazava tsara izy fa nametraka lobbying zany merina fa raha tsy merina eo de tsy mety eo zay nametraka lobbying koa ny député fa tsy maintsy avany aminy film ino ny olona tonga teo de ino ny présentena de ino ny ekena zavatra roa no mitranga raha ohatra ka
fantatry le le filoham-pirenena hoe izy ty olona entiny atao mifasiky ty dia mazava ho azy fa raha tsy kombakomba amin'ny rehetra zay tompony antoka tamin'io le filoham-pirenena fa za ato amin'le hoe tsy de tena mahafantatra an'le olona izy nitondrako an'le izy satria izy tsy nanana activité commerciale hoe ahoana tany Indroy tany ny toerana na chef de région azy dikan'izany impressionné fotsiny zay ity rangahy ty dia loge zao grand maître ty andramo ty rangahy ty dia PCA Beny ty rangahy ty dia avy amin'ny société civile aussi civile que ça ty rangahy ty de zao teo amin'ny CV izy no nijanona fa mifanadihadina plus tsy nanohy ngambany izy zany hoe iza zany ny tompony antoka amin'io review nisy namitaka tsika tsy mieritreritra an'izay accessoire any ambadika any a ary surtout hoe misy ny accessoire misy zay mety tsy paipaika mandeha any fa amiko misy olona tsy valaro ambadika eo ary mamitaka sy mamosavy averiko misy olona tsy valaro ary mamitaka sy mamosavy tsy te ametraka doute am'le premier ministre ny antony de zao effectivement jerena ny sary jerena ny intervention ny rehetrarehetra tao anatiny solelakisme du moins parmi les solelakistes ny adobe any andramatoandro rajelona izy ary efa nisany gouverneur koa tamin'izany andro zao no teneniko andramatoa filoha ny karazan'olona ohatran'io de dès la première année croche tu vas penser à lui-même, à ses biens acquis, immobilier ou mobilier, sa fortune. De tonga izy de midémissionne. De tavela seul ianao. Tsy te hametraka doute momban'le premier ministre fa raha jerena il ne répond pas au contexte, aux critères actuels exigés. La jeunesse, la niaque, le charisme. Satria zay le situation am'izao fotoana zao. Indramiko ny tenin'ny olona fa raha ny hevitro zany a je me prive. Ny olona niantsona androany teo zany vo vita ny nomination de hatraminy hoe za raha nahazo ompy de mampita manana hevitro manokana manana hevitro manokana fa io le hoe aiza misy ny vahoaka de aza mandeha amin'ny contresens an'io de tanteriko ny tenin'ny vahoaka hoe tena tezitry zay ary tsy faly zay naiza naiza anaty Facebook hitanareo ao dia tsy faly le vahoaka ary tezitra le vahoaka teo asaka teny hoe avelo izy hiasa aloha tsy satapoka fa tonga de ho pareny angambany azo a de aleoko mangina hoe zay ny tenin'ny vahoaka toko tezitra izy mahatsiaro voafitaka izy
Andriamatoa filoha, azo atao tsara amy Demetra, premier ministre tsy natsangana gouvernement akory. Ary zao koa e, misy koa ny etika e. Misy koa ny etika hoe izaho ty ne fa hitan'ny olona niaraka tam'ity, araka aman'ity. Raha ohatra hoe hanavitra an'le ankamariny tena marina, il a fallu vraiment. Raha zaho zany tamin'ny plasin'ny Eritsalama de tsy niditra taminy ao hoe ho hiditra premier ministre satria tonga de niteny hoe il y a tellement de photos, il y a tellement d'amitié entre moi et Mame Ravatomanga. C'est Eritsalama qui doit parler zany ainsi. Or nefa ao anatin'ny objectif an'ity fanjakana ity, c'était vraiment l'objectif exigé par le peuple. Dia anentsika an'Andriamatoa Mame Ravatomanga. De niteny hoe za tompoko tsy afaka nanao an'io satria possible amiko mety tsy hanenjika azy. Satria na vis-à-vis amy Mame Ravatomanga ary izy hanenjika Mame Ravatomanga rehefa aveo, il sera considéré comme un traître. Satria sy mpo namandrareo. Ary anisany nahatonga anazy ho gouverneur banque centrale raha tsy diso Andriamatoa Mame Ravatomanga. Ka sarotra zany hoe andeha hamadika namany zany, efa dianao le namanao zany satria hoe mahazo poste premier ministre ianao, dia iny ka vadianao le akamanao. Aiza anaty zany, io zao misy manoratra hoe ianona nanaiky koa, ianona nanaiky koa. Resaka be fotsiny daholo fa tady seza avy sy harena manavitra zany e, tady seza sy harena hono no ataon'ny olona. Ka izay zay le izy an, azo atao tsara no Demetra tsy manala olona anatin'ny 48 heures, 24 heures, 72 heures rehefa tsy mifanaraka amin'ny zavatra mifanarahana teny an-kianja sy fanarahana amin'ny vahoaka. Maheno zay Andriamatoa filoha tokony omena garde du corps ihany Andriamatoa Alban Rakotaorsoa. Maheno ve fa misy manambana, misy manao menace de mort ohatrany tamin'ny andron'ny Ramatoa Ramarsona. Adinoko moa ny prénom, Andriamatoa Baba. Satria ohatrany hoe manembatsembana nga raha ny tena marina filaza azy. Misy zany ary maheno an'izany zay. Tokony omena garde du corps le gendarme iny, manjary mampalahelo izy, ary tokony hajanona daholo koa ny poursuite momba azy. Ianareo ao amin'ny chambre administrative nga izay na conseil d'état administrative na conseil d'état, dia tokony afaka anareo mididy momban'ny adiny Baba sy ny Air France, fa tsy tokony hitaza-potsiny nareo fa fiainan'olona anie no lalaovinareo. Mba miangavy reo tompoko, miangavy atanandreo mba jereo malaky momba an'le raha namany iny. Ka nadino Ramarsona, za zany te hizara amin'ny filoham-pirenena hoe lasa mitondra ny tenin'ny vahoaka eto an, sy mampita hoe monsieur le président tsy faly ny vahoaka, tsy fantatro zay mesure raisinao. Za aloha raha ny tenako manokana dia afaka nanao éditorial mihitsy aho hoe raha teo aloha tadio fa zahay ne
Petraka amina opérateur économique ianao. Sarotra ary tena sarotra ny toeranay opérateur économique. Taddiova tany Madagasikara nanana société teo amin'ny 4 teo. Anisan'ny tanora malagasy nampiasa vahiny expatrié tamin'izany andro zany. Tao anaty groupe. Ary zaho tena tsy tiako ny politika. Halako ny politika. Satria ny mpanao politika dia mpikatra moa faran'izay tia tena ary tranon'aingy. Ary mbola tsy niova zany hatramin'izao. Dia zao. Sahirana izay mpanao amin'ny activité indépendante privée amin'ny asanay satria rehefa manomboka mireusir zay ka manomboka manana ka manomboka mety ny ataonay dia tsy maintsy misy an'ilay antsoina hoe redressement fiscal anaovana chantage, anaovana raketa ho anay. Ka raha ohatra tadidiko tsara tamin'ny androko tamin'izany tsy tadidiko tany amin'ny taona tamin'ny élection communale tamin'ny andron'ny Andriamatoa Hery Rafalimanana dia resiny Andriamatoa Andry Rajoelina. Dia nahazo chantage ny tenanay tamin'izany avy amin'ny fitondrana Marc Ravalomanana hoe raha tsy manohana ny Hery Rafalimanana ianao dia omena redressement fiscal tamin'izany 6 milliards FMG. 6 milliards FMG. Nefa ny hetra totalin'ny hetra nalohako tamin'izany dia efa mahatratra 4 milliards FMG. Fa misy an'izao hony dia tsy maintsy pénalisena dia mbola mandoa an'izao ianao. Fa raha manohana tena sérieux zany miasorty anao voasambotra ianao dia mide. Tsisy an'ide kosa dia nikeko avy hatrany. Zany hoe izahay opérateur zany dia lasa izahay indépendant, izahay privé dia lasa milahatra aminareo mpanao politika dia rehefa azonareo sary resaka aminareo dia avoakanareo dia misy mahita dia hoe miaraka aminareo zay dia mitovy hevitra aminareo dia eo zay ny difotra. Or ny opérateur économique, ny olona indépendant dia tsy maintsy tsara resaka amin'ny rehetrarehetra ary indrindrindrindra tsy maintsy mitsinjoko ny ho avy itony no mety ho avy amin'ny manaraka aloha tonga dia mamita-pihavanana amitony toy izay miady amitony. Zany hoe raha vao tsy fihavanana mihitsy zany no iainanao anatin'ny fiainanao amin'izany manao hoe opération économique na activité indépendante à Madagascar dia tsy tafavoaka ianao. Ary rehefa tafavoaka ianao dia tamin'ny moramora ny mpanao politika dia voalota ny lamosonao dia vao mivadika iny dia mihinana tady kiraronao ianao. Zay mahatonga ana amin'ny tena hoe petsaka ihany raha izaho ampilasiko satria niainako zany. Niainako zany. Tratran'izany aho hoe ena arema zao mbola nisy nasany tena raha hoe zaho tia loza anie zany loza. Vitan'ny Andry Rajoelina tamin'ny transition no miteny hoe tima be iny. Nefa raha nisy olona nenjehan'ny tima zany angamba ny voalohany. Je n'ai jamais intime, INTIME avec les teams. Ty eritreritra an'izay ndray koa pour le cas de Hery Salama manahirana an'izy satria tsy afaka mity izy teo manimba ny notoriété ny fandaharako satria ny fandaharako tsy maintsy mijery juste. Tsy maintsy mametraka an'le
attitude neutre na ny attitude ary manaraka amin'ny vahoaka de zay mahatonga anahy miteny hoe tezitra be le vahoaka tezitra be tezitra be tsisy n'inona azoko tenenina mihoatra an'izay na de manana ny hevitra aza manokana tsy fotoana fanambana zavatra zao fa fanamboarana zao ny hoe teneniko anareo ino tsara ty teniko ty tamin'le teniko teo de hoe mbola fragile ny fitondrana ary le tanora tena nindrandra zavatra azo omena tsiny raha eritreretinareo hoe tena analyse ty ary prospective ça veut dire que fort possible hitranga fort possible hitranga tadia fa teto am'ty fandarany ty foana ny tenenina hoe no ny tena hoe zao ny zavatra mety hitranga zao ny zavatra mety hitranga ary ny defaut-nareo mpitondra de zao foana nataonareo hoe tsy possible ale za fleurir efa zay zao ny eto izy izy le député vehivavy ankiray zay mafy be izy rozoky mafy be reo rozoky tsy vitanao reo tsy zany hoe hoany manamboatra azy fa mivahoaka tsy possible zany zoky tena mbola mahavita anankiray mandahy anankiray plus izy fa tsy moanao zany eny ara defy eo za mo inonao fa ny ampitsoahana any vao miantso hoe naman'izy fa tsy ianona tena marina ny tenin'ny zoky tena hitoko ka ny olana de zao rehefa miteny marina de lasa adovahanareo ary alainareo fahavalo ary ny tena grave de zao defienareo efa ny teniko tsy mila defiena fa atsoina fotsiny de anontaniana fa ahoana nozay ty na ahoana noho izay monsieur Rakotomalala mba mifanaja manko anontaniana de mamaly de sady manome solution ny zavatra teneniko ty raha mitoy zao zavatra zao fort possible hitranga mbola fragile le situation mbola fragile le fanjakana fa le vahoaka nefany tezitra amin'ny mesure raisiny en politique il y a deux types de surprises il y a des surprises agréables et qui étonnent il y a les surprises désagréables qui frustrent inonareo zay agréable et qui étonne désagréable qui frustre aizahoazan'izay ty mesure ty nomination ty nareo mamaly ka atao am'le frustré atao am'le tezitra mibetsaka de inona hono zany raha midina an-dalambe ra olonreo raha pitso na raha afaka pitso na afaka herinandro rehefa mitambatra ao le fahatezerana itifitra ve miaramila mpanjakana mazava ho azy fa ny zavatra hitranga misema hitranga de zao hiaro am'le vahoaka reo ny zandarma ary eo izy ny ampiseho fa teo aloha izy mibaiko n'olona tsy tokony hibaiko azy fe mifatahorana ary eo izy vao ampiseho hoe reto am'izay ary zay zandary fa miaro vahoaka aizy nareo am'izay fotoan'izay de zao ny teneniko anareo ao ny olona tezitra am'le fitondram-panjakana zay majoritaire amitsika miteny zao fa ho avy anabotsina an'io koa rehetra vao naongana vao moaly
Ialà indray de reglenay. Miala tsiny andro matofoloha fa tsy anao no teneniko an'izany tompoko. Satria io par vengeance io zany. Hoe ho avy le manao vengeance rehetra. Ny akan-doro aloha tsy fantako, ny akan'endrika tsy fantatro, fa le filoham-pirenena ry mpanao politika tsy vanina no ampidirany laisan'ny kizo ary tena tafiditra kizo tanteraka mihitsy. Satria mivoaka daholo ny sary rehetra rehetra avy any. De le filoham-pirenena mipotika, le filoham-pirenena no afa-baraka, fa laisa misonanina misilitilitika vao ambadika eo fotsiny. Nefa ilaisan'izao no mitena tsy maintsy merina any eo. Tsy maintsy avy aty amin'ny assemblée no mivoaka. Tsy nandeha lavitra akory le filoham-pirenena de nataony laisany otazy. Laisa mijoro rehetra reny hoe tsisy natarika olona. Gen Z sy ny ino izy teo ny TML tsy manan-kilembena nanoho ny tarika teo. Tarika teo lasa fa tsy navita. Fa karaha nanome vola kely 1 milliard na ohatran'izany tamin'ny ho an'ny Capsat de midika hoe laisa ny tompon'ny tolona. Naninona tsy natao alohan'ny nanaovan'ny vahoaka azy? Hita teo ny fahaizanareo. Japiny laisan'le zavatra. De fa le filoham-pirenena reveniny olona. De ohatrany hoe laisan'ny tompony avy eo. Parady daholo nareo menakavy maka sary. Maninona? Tolona pour rien ozy dokotera zay. Tena zay teneniko anareo fa tena tezy zany olona zany no ampitaiko eto am'izao oro zao. Za manokana de tena malahelo an'le filoham-pirenena satria za mahita fa bien des bandes. Mahita fa bien des bandes. Tokony hientitra ianao Andriamatoa. Entitra, zay moa filaza azy. Tokony ho entitra ianao. Aza manan-kilembena na tompoko. Lasa tena hoe tena za tena miteny fimezan'ny olona. Ahoana totom-bola? Andeha any amin'ny tsy falehany ty zavatra ty ka de zao. Amarana an'le fandaro anao. Matoky aho a. Tsy mino ny fahendreniny filoham-pirenena. Miaramila koa io olona io. Fa isan'andro zao de tonga le mpanao politika tsy haninotsanina tota kely. Tsy valary. De mody mifanendrikendrika le maty. Sy teny nanao an'io, iana nanao an'io. Nefa izy manan-kaviny eo. De lôzika ve zany hoe isy teny ny teny hoe tsy maintsy merina anao fa raha tsy zany zay higrevy. Tsy maintsy merina anao ny teny an'izany. De anjaranareo mandika hoe iza ny olona ny teny an'izany. Izy mody tsy hoe za tsy manao premier ministre zany, za tsy manao an'izao. Tapoha ny cordon ombilical Andriamatoa, monsieur le président. Efa malagasy ianao am'izao fotoana izao ary ny felanao anatin'izay le cordon ombilical zay no itiavan'ny vahoaka anao. Ahoana moa izy ny filoran-tsirak'izay?
tsy sitrapoko ane ozy izy nantanana tam'zany resaka sosialisme zany e. Fa mpanao politika nanodidina ozy izy no nanery anahy. Zay le izy. Aleoko aloha azavakely ho atsika rehetra mba tsisy ino ny problema tompoko. Ny fahavalo efa betsaka loatra de mbola manampiko tsika. Tsy olo frantsa zany Eritsalamy. Samy joro vavolombelona zany e. Tsy olo frantsay zany Eritsalamy. Fa efa misy olona ny eritreretina tiany malagasy voasedra mirepresente ny rupture totale fa ny problema ny kalana ny retim-panao politika. Manjary mba hieliminena an'le olona de nasiana critère tapoka vaovao tao hoe tsy maintsy merina aneo fa raha zany zay grevy. Ndao moa le roa, ndao rehefa azo grevinareo. De merina anao fa baraka am'izao fotoan'izao. Atsenako anio merina de anteneko anareo zany. Fa maninona zay no alaina baraka ohatran'io? Taiza ny fampiarahana taminay tamin'io? Za personnellement aloha tsy consulté tamin'io ah. Tsy consulté tamin'io ah. Donc raha ohatra ianao hiteny amiko hoe mety ve sa tsy mety? J'ai aucune idée. J'ai aucune idée, tsy fantatro ny critère natonga ny Eritsalama tao. Tsy fantako mihitsy. Non, tsy ny côté mihitsy no niteny hoe tsy maintsy merina anio e. Non, tsy niteny an'zany ny côté. Fa olona merina telo efatra no niteny an'izay tao. Takaraky niteneniko anareo hoe Augustin Heninay niteny hoe ataovy an'izao e. De eno ihany koa ny zavatra tena mampalahelo ne monsieur Fleury ny zavatra mitranga ao e. Tsy hitan'le président zay atao. Ary navoakako teto zany. De tsy hitan'le président zay atao fa efa mialany sady mivoatoro de manao menace. Zay le izy a. Au moins aloha zany mba nisy an'izay. Aloha za pozitivena le zavatra. Aloha mba nisy an'izay de tsapan'le président tena nampidiry zalahy retiky zao. Reto bandy reto tsy atokisana. Hoe ketak'andriny zany zao tsara premier ministre. Ketak'andriny raha fitsaona. Oui, zany tsara zany. Représenté jeune zany. Etsaka reny na ohatra raha misy rupture totale ny tedavina. Retour à la carte du départ no nataon'ny Leroy. De fitahan'le filoham-pirenena sur place ao. Modiny je t'aime sy ny karazany be dia be. Miala tsiny ne tompoko. Fa zay afaka miseho retsy raha ny filoham-pirenena ny démettre en une journée, 2 journées ianao vao fitaka. Ary naizany anaty zany tsy voatery voafatotsy ny ino ty izy teo ny constitution intsony ny filoham-pirenena amintsika miteny zao tokony haka ny avian'ny HCC izy hoe afaka manendry premier ministre direct avy izy. Vu ny contexte. Normalement mivoaka zay. Ny resaka reconnaissance internationale, je n'ai aucune idée parce que le nom n'a jamais été discuté dans les lieux autorisés. Zay zany tokony ho fantatritsika zay. Zany aloha zany a.
Hay le hoe menace de mort ny baba tsy fantatro zany fa misy an'zany mandehandeha ihany ka mba mipetraha tsara fa zay aza korontanina ny zanakay aza korontanina ny zanakay de efa miteny zay. Teny le ty teo ambonin'io goudron io miteraka fa tsy ohatran'izay zany. Azafady aza korontanina ny zanakay aleo ifanaja kely aiza zao ry septembre beboly sy ny karazany. Zay fa fanao velomy tsika mirary soa ary mitondra-bavaka foana ho an'ny filoham-pirenena mba hanana kapasité de discernement hanana fahaizana amy fanapahana mangatakatak ny mpanjaka Solomona raha tsy diso izy zay fa feno devoly manodidina azy, feno voatoro, feno voarasy, feno totakely. Eny totakely hoa mialatsiny amy teny andrano. Tsy nandeha lavitra akory ve tsika de fiteny hoe diovy ny manodidina anao monsieur le président, kanefa tsy maintsy tenenina satria zay ny zavatra miseho. Ato amin'ny youtube tsika de be deaibe ny olona miteny ato hoe miala anakatsy de ambony depona ve zany tsika, aleo tsy hiteny ratsy androany lafarahampitso zaho ve teny ratsy sao manofo ratsy. Avy ny hevitrao monsieur Fleury fa vahoaka anie mety diso ka indraindray satria olombelona ihany mianatry fiarahana amy tatana atsika monsieur Fleury zay no aniny. Ny filoham-pirenena amy mampalahelo lasa izy indray fusible ozy ny zalahy ozy ny olona lasa ny filoham-pirenena indray lasa fusible. Vous vous rendez compte? Andrano tsika dia tsara ny skoro amin'ny olona mijery manaova j'aime re tompoko ary manaova abonnement amin'ny youtube fa tena ilaiko ny abonnement ataonareo ny atao mametra kely atao amin'ny facebook de mametra kely foana azadino ny fanampiana ny fandaharatsika fa itony fandaharany itony teny ilainareo ahafahana manazava ny zavadrehetra. Raha fehezina zany de zao mahatsapa iza Fleury Recrutement fa nofitahana ary voafitaka ny mpanao politika gaigla ny filoham-pirenena, voafitaka ihany koa ny tanora Gen Z ny X Y misy tsy tanora intsony moa ny am'zany, voafitaka ihany koa ny maromaro. Tsy fantako zay zavatra hitranga na de hoe fantako ara fa na misy avisana ny ratsony iavinony soa ka aza miandry ho tataka monsieur le président ka tonga am'le fitenenana hoe tsy afaky hiresaka aminao intsony zay hoy ny vahoaka fa hoy izy hoe miala fa mandraitsa fanapahan-kevitra malaky enjana ary mitadiava solony endriana tsy mahadiso ary mendrika kokoa no miteny amy vahoaka ampamby amaso hoe mialatsinina tompoko fa mahatsiaro diso ary voafitaka satria vao manomboka ny asa mbola azo lazaina hoe mianatra raha ny helokibaboana modina rariny indrindra moa fa tsy heloko any anao fa ny solahany reto fitahany reto tsy maty manota ianao de ny tsiny lasa ho fahendrena avy hatrany ho anao. Tena miangavy manaova anatra tsy misorona atao amy fandaharana foana monsieur Fleury mihaino anao mivoaka malagasy. Misaotra indrindra tompoko andriamatoa Poutine Vladimir na ramatoa tsy fantatro miezaka foana zany no tsy afenoko anareo fa mavesatra le adidy ary tsy
tsy maintsy mametraka foana ny zavatra ampahendrena na de indraindray ara misy teny ratsy ialana tsiny de mialoha satria saripady ny fandaharana ohatrantony tsy maintsy apetraka ao ny fahendrena, fahaizana manadiady, fahaizana mampita hevitra ary fahaizana ino ty izy teo tirer moral MORALE ao anatin'ny zavatra mitranga de zay ny izarako amin'Andriamatoa filoha hoe mahatsapa ny tenako manokana ary zay ny zaraiko amy malagasy mba tsy ny filoham-pirenena ny tonga de menatry iny avy hatrany, tsisy olona zay tsy diso tao anatin'zany atao hoe option, maka option fa rehefa samy hafa ny atao hoe olona obtus sy ny intelligent am'zay. Raha mbola misisika amin'iny lalana iny de am'zay fotoana zay no atao hoe mazan-doha, fa raha tonga de mahatsapa an'le fahadisoana aingana, zay no antsoina hoe intelligent ary tonga de miova, tonga de manaraka ny hoe ty zany no izy. Fa taddio koa nefa misy koa nefa ny hoe un moment incompris le filoham-pirenena, de il surprend agréablement après, mais là c'est une surprise on dirait désagréable et qui frustre. Sur ce, je vous dis au revoir et bonsoir. Malgré tout, passez une bonne nuit. On aura tout le temps pour réfléchir ce soir. Mais moi, ça y est, c'est bon. Je vous ai tout dit, je vous ai tout transmis. Manda pia natuko